Batsim-pana entin'i Pasteur RATIANARIVO Rabarijaona. Aoka iombavaka izay tompoko. Andriamanitra ao rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao. Mankalaza anao sy mitsaka anao izay mifinahitra anao satria lehibe ny fitiavanao sy ny fanondrampanao ka mbola velona hatramin'izany izay tratra indray izao maraina izao. Menao indray hery tanjaka fahasalamana. Dia menao indray ny masoandro mpanazava ny dianay raintsio rivotra madio afany miaina tahaka ny olon-drehetra anefa manohitra noho izany dia nataonao tokoa ho zanak'Andriamanitra. Izany toerana lehibe nomenao izany tompo dia mankasitraka anao zahay. Ray malala tianay amin'ny fitiavana mandrakizay ka nomen'i Jesosy Kristy zanakao tomponay mba nananay ny fanavotana sy ny famonjena andehananay amin'ny lala marina dia ny an-tany ka hatrany an-danitra. Ankehitriny talao sy miankavanao indrindra zahay diovy amin'ny rano soa nalatsaka tao Kalvaria Jesosy ho afaka amin'ny fahotana sy ny tsy fahamarinana rehetra. Dia ny fahainao masina no taradarana anay, ampahery anay, nazavany dianay, afantarana ny marina afaka ny tsy ho andevo ary dia izany fahainao masina koa misolo vavanay amin'ny lalana rehetra diavinay. Misaotra tompo amin'ny zavatra rehetra. Dia ampafantaranay tokoa fa fony ny andro iainanay ety an-tany koa aoka izay nararotra tokoa ny fotoana rehetra anomidrina ny segondro mba hitoriana filazan'ny tsaranao aminjena fanamaro ho fanavotana izay rehetra nomenao ho tandrifinay. Misaotra tompo amin'ny zavatra rehetra ankasitrahana ianao, miambonahitra ianao ary dia ankehitriny mitenina tompo araka ny fombanao voninkazo izay mpanomponao. Ianaranao Jesosy Kristy avy any Nazareta, tompony tompo sy mpanjaka ny mpanjaka, Andriamanitra ny Andriamanitra rehetra, noho izay maniry sy mangataka izany vavaka izany. Alleluia. Amen. Amintsika mandrakariva ny aravany fahasoavana omba ampiadarana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy tompo ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Ny tenin'Andriamanitra izay mpanjinitsika amin'ity andro ity dia araka izay voasoratra ao amin'ny bokin'ny Apokalipsy ny fanambarana. Apokalipsy 2:12, andininy 13 ka hatramin'ny andininy 14. Apokalipsy 12:13-18. Amin'ny anaran'i Jesosy. Rehefa hitan'ilay dragona fanazera tamin'ny tany izy dia nanenjika ilay vehivavy niteraka ny zazalahy. Ary ilay vehivavy dia nomena ny helatra roa an'ny voromahery lehibe mba handinany ho any amin'ny tany efitra, ho any amin'ny faran'izay hamelomana azy fetra iray sy fetra roa ary faran'ny fetra tsy ho hitan'ilay toerana izy. Ary ilay menarana dia namoaka rano tamin'ny vavany toy ny ony nanaraka andra vehivavy mba hindaosy ny ony izy, nefa ny tany dia namonjy andra vehivavy ka ny vava ny tany ka nitelina ny ony izay navoaka ny dragona tamin'ny vavany. Dia tezitra tamin'ny vehivavy ny dragona ka nandao ny zanany sisa tavela tamin'ny didin'Andriamanitra sy ny fanambarana an'i Jesosy. Ary ilay dragona dia nilaza teo amin'ny fasika ny ranomasina. Amen. Izany mitondra antsika ny lohateny hoe ho an'ireo sisa amin'ny fiangonana tadidio ireto zavatra ireto. Ho an'ireo sisa amin'ny fiangonana tadidio ireto zavatra ireto. Hoy Jesosy avy any Nazareta. Ny sasany aminareo dia havela ety an-tany satria tsy nandroso tao amin'ny tompo ianareo sady tsy nanolo-tena ho an'ny tompo. Tsy nino ny tompo ianareo ary tsy niaina ho azy. Fa ny sasany aminareo kosa efa voantsy sy voafidy ary na dia feno fandrika fitsapana dia ho an'ireo kristianina izany izay niverina tamin'ny tompo ary nametraka ny fiainany mandrakariva teo aminy dia nizaka sy niezaka eny tokoa vao fiantohana izany ho anareo. Ary ho an'ireo izay antsoina ho toy ny sisa tavela tamin'ny fiangonana dia izany no ho anao. Niandry tamin'ny andro mpiainanao rehetra
ianao a dia liana tanteraka ny fiainana feno ny afon'i Jesosy. Midika izany fa nankatoa ny aina araka ny sitrapon'Andriamanitra. Voafidy ianao hitarika sy hiatrika manoloana ny ady amin'ny ratsy. Tsy anisan'ireo mitoetra ety an-tany ianao fa anisan'izay sisa kosa voantso sy voafidy. Ny sasany aminareo dia mpiady ary noforonina ho amin'izao fotoana izao. Ary ho an'ireo izay anivon'ireo voantso hirotsaka amin'ny ady hamerenana amin'ny laoniny ny firenena izay misy anao. Dia tia ny tompo fantatrao fa momba anao ny tompo. Tsy miady irery ianao. Mahery ny sandrany ary tsy mba hahatonga anao izay ho sahirana ny tompo. Fa koa misy dia misy ny fanankorontanana ary ny ady izay tsy maintsy hatrehana. Saingy atombohy kosa amin'ny vavaka izany. Atombohy amin'ny vavaka ny adinao rehetra ary farano amin'ny fisaorana. Aza vela hisy hanaisotrahanao eo amin'ny toerana izay nametrahako anao, ny toeram-panomponao, toerana mahazanaka anao, toerana mahasakaizako anao. Eny aoka ho tsaroanao ny fahatsara-mitoetra dia ny fijoroan'ny vavolombelona nataon'ny maritiora. Be herim-po izy, nifikitra tamin'ny tompony hatramin'ny farany izy. Aza vela hisy hampidina anao. Aza mino ny laingany fahavalo fa azo antoka ny tenin'ny tomponao. Miorena tsara amin'ny tompo fa miaraka aminao izy. Hevitra aingana iray hafa izay momba ny batisa ny fanahy masina no indro ampitaiko aminao koa amin'ity andro ity. Rehefa mivavaka amin'ny fanahy ny olona dia mandeha amin'ny hery lehibe ka mirotsaka izany batisa ny fanahy masina izany. Mandehana ary manao ny vavaka mifanaraka amin'ny toe-javatra misy anao. Aza vela hisy intsony handainga aminao momba ny fanomezana izay omeko anao. Izany mahatonga ny fahavalo hankahala ny olona izay manatanteraka izany. Ny fanahy masina dia mivavaka tonga lafatra ao aminao. Raha tsy mandray ny batisa ny fanahy masina manko ianao dia ny ataonao dia ny manontany azy. Manontany azy. Raha mbola tsy nandray ny batisa ny fanahy masina ianao dia mangataka fotsiny izany dia omeny anao izany batisa ny fanahy masina izany. Ny fomba tsara hanombohana dia mihira ary mamela izany fanahy masinao izany, fanahy masin'Andriamanitra izany handray ny mombanao sy ny teninao hamahanao anao ao anatin'ny fanompoam-pivavahana dia manome anao izy miaraka amin'izany fahasoavana izany. Ny fahaiza-manavaka, ny fanahy, ny fanasitranana, ny fahagagana, ny teny faminaniana ary fahalalana. Fanomezana mahatalanjona izany. Dia mba mangataka aminareo aho mba tsy hataotsinitsinina izany batisa ny fanahy masina izany. Fa tsy hamela na iza ho kivy ny tomponao. Andriamanitra nahita ianareo. Mitoera ao am-pon'Andriamanitra. Mitoera tsara amin'izany. Ataovy ao am-ponao ny teniko. Dia miaraha amiko isan'andro fa mahery ny mpamonjinao. Anisan'ny fanavaozana lehibe ety ambonin'ny tany izay nitenen'ny tompo tokoa, teny tomponao. Tsarovy ny mibaboka manao hoe Jesosy io. Fantatro fa eto amiko ianao, Jesosy io
mihinanao aho, na inona toe-javatra sarotra hatrehanao. Dia tadidio ny tenin'ny Paoly hoe ny mpianatra Jesosy tsy nivadika izay maty martyr. Izy anao saraka antsika amin'ny fitiavan'i Kristy, fahoriana, ny alahelo, fanenjehana, misary, sa fitanjana, sa loza, sa sabatra, miankina amin'ny hoe amenaranao no amononanay mandrakariva ary mijerena tahaka ny ondry voatendry ho vonoiny zahay. Nefa amin'izany rehetra izany dia manoatra no mpandresisika amin'ny alina aty antsika. Fa matoky aho fa na ny fahafatesana, na ny fiainana, ny anjely, na ny mpanapaka, na zavatra na ankehitriny, zavatra ho avy na hery, na ny avo na ny alalo, na ny zavatra hafa rehetra, tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay naseho tao amin'ny Jesosy Kristy mitsika. Araka ny bokin'ny Rômanina 9 mahareta. Fotoana voafetra ihany ny ady izay hatrehanao. Dia aoka isika hifantoka amin'ny paradisa no manin'Andriamanitra ho antsika. Hifaly amin'izay nataon'ny tomponao ianao, dia izay nataony teto amin'izao tontolo izao. Tsarovy tianao izy, mitoera ao am-pony tahaka ny toerany tomponao ao am-ponao. Koa dia ny fitahin'Andriamanitra raisana ka fany masina ho aminareo ankehitriny sy ho mandrakizay. Tsarovy ary amin'ity anio ity fa tsy misy mahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay naseho tao amin'ny Jesosy Kristy tompontsika. Na inona na inona. Eny tokoa, tsarovy amin'ity andro ity ny batisan'ny fany masina angatao mba tonga anao hanana hery tsy ho kivy an-dalana ary handeha amin'ny herin'ny tomponao. Tombohy amin'ny vavaka ny adinao rehetra ary farano amin'ny fisaorana. Dia hitanao fa natoy ny zavatra mitranga dia hitoetra ianao ambany fahasoavan'Andriamanitra sy ny herin'Andriamanitra. Ary natoy ny zavatra miseho dia hanana fahatokiana ny tomponao ianao mandra-piavindray eny amin'ny rahona lavitra. Mereza ary dia mahataja. Aza matahotra any amin'ny vadi-po mombanao ny tomponao amin'ny herin'ny faherezany aneo ampitso ary mandrakizay hoy Jesosy avy any Nazareta. Andriamanitra rainay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tomponay ianao, mankalaza anao izahay mitsoaka anao, miovinahitra anao satria Andriamanitra tsara no fatompanao tsara. Tianay amin'ny fitiavana tsy mety levina ianao ary mijery anay amin'ny indra fo. Eny tokoa izany masom-pitiavanao izany mitsinjo ny olonao. Nonanay toky izy fanantenana fa miasa ianao ary miasa ianao iza moa no asakana. Kehitriny tokoa Tompo, mampatsiahy anay ianao. Zavatra vitsivitsy izay tokony ho tazoninay ny kidorony nikatra dia ny vavaka sy ny fisaorana amin'ny zavatra rehetra. Ny andehananay araka ny fitarian'ny fanahy masina ka hanekena ny batisan'ny fanahy masina hiasa mahery amin'ny fiainanay dia tonga nay ho tarihan'izany fanahy masina izany. Eny Tompo, aoka tokoa izahay atsiaro fa tsy misy ety an-tany ahasaraka anay amin'ny fitiavanao izay nasehonao Ray malala tao amin'ny Jesosy Kristy. Saotra Ray malala noho izany fitiavanao mahagaga izany ary dia ho tsaroana isan'andro izany. Koa aminay tokoa ny fitahiana manambiampy dia mitahintsika ny Tompo ka miaro antsika, mampamirapiratra ny tavany amintsika ny Tompo dia mindra fo amintsika, manandratra ny tavany amintsika ny Tompo dia manome antsika ny fiadanany, mandehana amin'ny fiadanan'ny Tompo fa tia antsika ny Tompo ary tsy miova Jesosy ho maly sy anio ary mandrakizay ho azy irery ny voninahitra ho antsika ny fiadanany. Aleluia, amen.